Upah
Aminan jamani safian
ry malalan'Andriamanitra izay voantso am Jesosy Kristy ho aminareo ane ny fiadanana, ny fitiavana ary ny famindrampo avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Anio Alahady 5 volana Martsa 2024 Alahady voalohany amty volana ty ny anio riavana. Alahady ny karemy faharoa izay mitondra atsika ao anatin'ny fandinian-tena tanteraka. Izay Alahady ihany koa natokatsika eto amin'ny fitandremana Isotry Fitiavana hitondrana ambavaka ireo mpitandrina ny sotro ronono sy ny Vady izay navelany izy ireo. Satria Alahady voalohany androany riavana dia mibanjina loha hevitra vaovao isika manao mamerina ho amin'ny fahamarinana ny tompo. Mamerina ho amin'ny fahamarinana ny tompo. Ho fiderana sy fisaorana n'Andriamanitra andehantsika hitsangana. Iara ideran'Andriamanitra isika riavana miaraka mpanao salamo manao hoe: vohainy vavahadiny fahamarinanao, hiditra ao ka hideran Jehova. Ity ny vavahadin Jehova, ny marina no hiditreo. Hideranao ao fa efa namaly ahy ianao, ka efa famonjena. Ny vato izay nilavo mpanao trano no efa tonga fehizoro indrindra. Avy tamin'i Jehova zany, ka mahagaga eo masosika. Ity no andro nataon'i Jehova, hifaly sy hiravoravo amin'izao isika. Mifona aminao ao Jehova, vonjeo hoe, mifona aminao ao Jehova, ambino hoe. Ho tahinana izay avy amin'ny anaran'i Jehova, ao an-trano Jehova no hitsofana andrano anareo. Amen. With
mibavaksika ry Andriamanitra ray pahary anay ry Jesosy Kristy mpamonjy anay ry fanay masina mpitaridalana anay tsy ainay tokoa ny angina ka tsy ankalaza ny anaranao ry avo indrindro midera mankalaza manome voninahitra anao izahay fa Andriamanitra marina ianao ary Andriamanitra mamerina anay ho amin'ny fahamarinana mideranao izahay noho ny fitantananao ny fiainanay tsirairay avy ireto mideranao izahay noho ny nanomezanao aina fahasalamana ho anay misaotra anao izahay noho ny tantananao anay tamin'iny volana iny fa indreo tonga indray manitsaka izao volana vaovao izao ataonay ny fiderana sy fisaorana anao ato amin'izao tranonao masina izao satria notao aminao izahay ka tonga miara-miompifaliana sy mpiompiana ato amin'ny tranonao masina. Andriamanitra tompony fahasoavanao no nahatoy izao anay. Apetraka ifeny eo am-pelatananao ary izao fotoana izao Andriamanitra mba hoeniky ny fahasoavanao izahay ary mba ho tsapanay fa Andriamanitra te hamerina anay amin'ny fahamarinana ianao dia hombao ny fanainao masina ary hombao ny fankasitrahana. Amen. Tonga ho amin'ny fotoanan'ny ankizy tanora isika ariavana hitsangana avokoa ny ankizy tanora rehetra. Ivavakisika fanamasino mitoera trany ato anatinay azahoanay mamantatra indray ny sitraponao. Amen. Ny filazantsara araky ny Matio toko 5 ny andininy 4:70 tapany 2. Matio toko 5 ny andininy 4:70 tapany 2. Rakizy tanora no angalantsika ny afatra indray amin'ny tiany Vady. Matio toko 5 ny andininy 4:70 tapany 2. Rehefa niarana ity isika dia hiara maka izany amin'ny anaran'i Jesosy. Tiava ny fahavalonareo ary mivavaha ho an'izay manenjika anareo. Averintsika miaraka mafy tsara hoe rakizy tanora. Tiava ny fahavalonareo ary mivavaha ho an'izay manenjika anareo. Teto Jesosy Kristy rakizy tanora dia mamerina ho amin'ny fahamarinana. Tany amin'ny testamenta taloha mantsiny natao amin'ny boky ny lalàna dia tsy izay ny voalazan'ny mpanoratra fa ny voalaza dia hoe tiava ny namanao ary mankala ny fahavalonao. Zany hoe ny namana ihany ny tiavina ary ny fahavalo dia ankalana. Fa eto Jesosy Kristy mamerina ny fahamarinana hoe tiava ny fahavalonareo ary mivavaha ho an'izay manenjika anareo. Tsara ho tadidiana izany teny soratra masina izany rakizy tanora mba entintsika miatrika ny fiainantsika mba ahafahantsika mitia ny fahavalontsika ary mivavaka ihany koa ho an'izay manenjika
atsika. Andeha naratsika tsenjery amin'ny alalan'ny fihetsika ary izany tenin'Andriamanitra izany. Ny anaovantsika azy dia ataoko dia avy eo averinareo. Ny hoe tiava ny fahavalonareo, ny hoe tiava ataontsika an'izao, tiava ny fahavalonareo, ny fahavalo any ambanitsika. Tiava ny fahavalonareo ary mivavah ho an'izay manenjika anareo. Ny mpanenjika any ariana foana fa atsika mivavaka ho an'ny mpanenjika antsika. Averiko tiava ny fahavalonareo ary mivavah ho an'izay manenjika anareo. Averiko farandrakizy tanora, tiava ny fahavalonareo ary mivavah ho an'izay manenjika anareo. Andeha raha antsika miaraka mitsangana hoe rakizy tanora, mitsangana avokoa isika. Miaraka mamerina azy isika dia ataontsika mafy tsara. Amin'ny anaran'i Jesosy, tiava ny fahavalonareo ary mivavah ho an'izay manenjika anareo. Averinareo mafy miaraka amin'ny fihetsika hoe rakizy tanora. Amen. Mivavaka isika. Misotranao zay Jesosy fa tamin'ity dia nahariarinao taminay ny fahamarinana. Ny fahamarinana dia ny tiavanay ny fahavalonay ary ny hivavahanay ho an'izay manenjika anay. Dia ampio izahay tanteraka ny sitraponao Andriamanitra. Misaotra Jesosy. Amen. Ivavaka sika tompoko. Ray malalo, misaotranao izahay fa tonga amin'ny ora sy fotoana indray amaikina sy hainona ny teninao. Havia fanahy masonao mialoha lalana anay amin'ny famakiana ny teny. Tario ny mpamaky ny teny mba tsy handiso na handatsaka ny teninao. Ny mpanomponao izay nofidinao hitondra ny hafatra ao aminay, fanahy masonao ihany koa no iritsaka ao aminy ka tsy ame afa-tsy avy aminao izy. Saotra ray eo. Amen. Iaraka amaky sy hain'ny soratra masina isika ao amin'ny fanekena taloha, boky ny Isaia toko voalohany, 19 ka hatramin'ny 20. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Indrisy tonga janga ity tanàna mahatoky izay feno rary ny taloha sady ny toerany fahamarinana. Fa ankehitriny kosa mpamon'olona no ao. Ny volafotsinao efa tonga taindrendrika, ny divainao efa voatsatso rano, ny lehibenao mpiodina sady namany mpangalatra, samy tia kolokolo sy
fatrapitady tambitamby avokoa izy rehetra. Ny kamboty tsy mba omeny rariny, ary ny ady mitondra tena tsy avelany hoentiny eo anatrehany. Ka dia hoy Jehovah tompony maro, ilay mahery ny Israely: hiala fo amin'ny mandrafy ahy aho, ary amaly ny fahavaloko. Dia merina ny tanako aminao aho, ka hodioviko amin'ny lavenina ianao, ahafahany taindrendrikao. Ary esoriko ny firaka rehetra aminao. Dia ampodiako toy ny teo aloha ny mpitsaranao, ary ny mpanolo-tsainao ho toy ny tamin'ny voalohany. Ary rehefa afaka izany, ianao dia antsoina hoe tanàna ny fahamarinana, tanàna mahatoky. Hotoizantsika amin'ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao filazantsara araka amin'ny Matio toko 5 andininy 17 ka hatramin'ny 19. Ary ho faranantsika amin'ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny epistily ho an'ny Romanina toko 9 andininy 15 ka hatramin'ny 17. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Efa renareo fa voalaza hoe tsy avany namanao ary makahala ny fahavalonao. Fa izao kosa milaza aminareo hoe tsy avany fahavalonareo ary mivavah ho an'izay manenjika anareo, mba ho tonga zanaky ny rainareo izay any an-danitra ianareo. Fa izy mampiposaka amin'ny masoandro ny amin'ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy, ary mampilatsaka ny ranorana amin'ny marina sy ny tsy marina. Fa raha izay tianareo ihany ny tianareo, inona ny valim-pity azonareo? Moa na dia mpamory etra aza tsy mba manao izany koa va? Ary raha ny lalahinareo ihany no arabainareo, inona no ataonareo mihoatra noho ny sasany? Moa na dia ny jentilisa aza tsy mba manao toy izany ihany va? Koa amin'izany aoka ho tanteraka ianareo toy ny fahatanterahan'ny rainareo izay any an-danitra. Ahoana ary? Anota va isika? Saingy tsy ambany lalàna fa ambany fahasoavana? Sanatria izany. Tsy fantatrareo va fa raha manolo tena ho mpanompo ianareo, na ho aniza dia mpanompon'izay arahinareo ianareo, na ny ota ho amin'ny fahafatesana, na ny fanarahana ho amin'ny fahamarinana. Ary isaorana ny Andriamanitra fa na dia efa mpanompo ny ota azy ianareo, ny fonareo dia efa nanaraka ny fomba ny fampianarana izay nanolorana anareo. Ary rehefa natao afaka tamin'ny ota ianareo, dia tonga mpanompo ny fahamarinana, miteny araka ny fanaon'ny olona noho ny fahalemen'ny nofinareo, fa tahaka ny nanoloranareo momba ny tenanareo, ho mpanompo ny fahalitoana sy ny tsy fanarahan-dalàna, hatanteraka ny tsy fanarahan-dalàna, dia atolory ankehitriny toy izany koa momba ny tenanareo, ho mpanompo ny fahamarinana, hatanteraka ny fahamasinana. Amen. Bye.
Mbola ao amintsika hatrany ry havana ny fanahy masina ampahery ary ampiorina antsika koa amin'ny finoana hitomboantsika amin'ny fiainana ny fahamarinana. Mamerina ho amin'ny fahamarinana ny tompo hitantsika amin'ireo perikopa voalahatra sady efa voavaky tamintsika ny amin'izany dinidinika entin'Andriamanitra amin'ny fiangonana izany. Raha mijery ny sary entiny Isaia toko voalohany isika dia mahita izany hoe volafotsy feno taindrendrika. Taloha ianao dia nadio, zao ianao toy ny volafotsy feno taindrendrika. Ahidiko aminareo ny tanako, esoriko ny taindrendrikareo ary dia hody ny fahamarinana reo. Izay ilay asan'Andriamanitra lazain'ny mpaminany Isaia. Ato amin'ny Matteo toko 5 dia i Jesosy Kristy tsy hoe mamerina fa maneho zavatra vaovao, fahamarinana vaovao indray. Ary manamafy izany ny epistily nosoratan'i Paoly ho an'ny Romanina. Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo ny Matteo toko 5 arak'izay efa voavaky 7:7 hatramin'ny 7:7 no fototry ny afatr'Andriamanitra amin'ity anio ity. Raha isika ny 7:7 sy ny 7:7. Avy eo dia ny 9:7, 7:7 ary ny 8:7. Ao amin'ny soratra masina indraindray dia fitian'ny mpanoratra fotsiny hoe nampianatra i Jesosy. Tsy fantatra izay hoe nampianarina. Indraindray koa amin'ny soratra masina dia misy filazana hoe Toriteny i Jesosy eo amin'ny toko 4:17 tsy lavitra eo dia Toriteny mibeba ianareo efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Fa eto Toriteny nataon'i Jesosy lava dia lava, toko 3 be izao. Eo amin'ny 7:7 tapaka andiliny fotsiny Toriteny dia vita. Eto amin'ity Toriteny teny tendrombohitra ity ny toko 5, toko 9, toko 7. Toriteny lava dia lava. Ary dia ampany amin'izany no ny raisin'ny mpandahatra ny perikopeto ilazana amintsika hoe mamerina ho amin'ny fahamarinana ny tompo. Toriteny mampiovitrovotra ny fahalementsika ry havana. Izay ambaran'i Jesosy eto. Mampiovitrovotra ny fahalemeko sy ny fahalemenao mba hahatonga anao ahery ahazona miaina ny fahamarinana araka an'i Jesosy Kristy. Voalohany, aza mijanona amin'ny taloha fa raiso ny vaovao. Aza mijanona amin'ny taloha fa raiso ny vaovao. Hoy ny tompo amin'ny anarany, efa renareo fa voalaza hoe tsy hava ny namanao ary mankalahy ny fahavalonao. Fa izao kosa milaza aminareo hoe tsy hava ny fahavalonareo ary mivavah ho an'izay manentsika anareo. Raha mamaky ny Luka toko 5:7 isika izay milahatra amin'izao perikopa izao dia izao ny voasoratra ao anatin'izany Matteo toko 5:7. Kanefa hoy izao aminareo izay miaino ahy, tsy hava ny fahavalonareo, manao vasoa amin'izay mankahala anareo, misaora izay manozina anareo ary mivavah ho an'izay manisy ratsy anareo. Miororo mizongozana ny fahalementsika. Voavaky saintsainina fa eo amin'ny fanatanterahana dia sahirana isika. Ho an'ny Luka teo dia mbola misy zavatra efatra manao vasoa. Zay ho mivavah
ho an'ny eto amin'ny Matio dia ny hoe tsy hava sy mivavaha. Tsy hava ny fahavananareo, mivavaha ho an'izay manenjika anareo. Rehefa toriny zany teny zany dia ao an-tsaintsika azo antoka ny olona nanao izay nampalahelo anao. Azontsika sary an-tsaina ny olona mety nanafitohinanao, nananangana anao ho fahavalo, nananenjika anao teo amin'ny fanompoana, na tany amin'ny toeram-piasana, tany am-pianarana, teny amin'ny fiarahamonina, lay mpifanila bodirindrina, lay mifanandrify aminao ao amin'ny birao, ny toeram-piasanao, lay ao arinanao amin'ny W eny aty am-piangonana, na hitanao etsy na hitanao ery ato am-piangonana. Ioarana ny taloha ary iainana ny vaovao. Lay ambarany taloha dia ny hoe tiavany namanao. Vita zany. Mankalany fahavalonareo mora kely. Fa lay lazain'i Jesosy vaovao dia ny hoe tiavany fahavalonareo, mivavaha ho an'izay manenjika anareo. Itodio manokana izay manangana anao ho fahavalo ka tiavo izy. Tovy sara an-tsaina tena ataoko an'izao mihitsy raha ngah iny tena tiany tiako atao an'izao mihitsy izy. Mampalahelo anaka. Zany mihitsy ny tena ampianarin'i Jesosy eto. Mivavaha ho an'izay manenjika anareo. Tsy ho vitantsika tokoa ny hoe ndeha hanao an'izao an'ilay fahavalo. Mety ho sarotra zany ngamba ozy aninona koa ianao. Fa ny ara-panahiny zany dia ilay faharoa tenin'ny Tompo, mivavaha ho azy. Izay ny tena kala, mivavaha ho azy. Ampiaritsika avy hatrany zany ry havana. Mety hitanao an-tsaina ilay olona, tsaronao mihitsy ny mangidina entinao no nataony, sanatria mety vadinao zany, efa nandao anao izy, any akafakafany, mety ho zanakao, mety ho manodidina anao akaiky. Fa izao ny fotoana azo tanterahana amin'izao minitra izao, tsy oko aloha rehefa tonga ny an-trano, oka keliko loha isaitsaina. Izao zany ampaherezan'i Jesosy anao ny hoe tiavany fahavalonareo, mivavaha ho an'izay manenjika anareo. Hitanao sary an-tsaina izay olona izay raha misy ankehitriny miondre, mivavaha ho azy. Tompo misaotra fanampahiranay iverina ho amin'ny fahamarinana ianao. Ny faharoa ry havana, mampiovitrovotra ny fahalementsika. Ao amin'ny Matio 5:7-8. Aza manao ny fanaon'ny olona, ataovy ny fanaon'Andriamanitra. Aza manao ny fanaon'ny olona, ataovy ny fanaon'Andriamanitra. Dia ho vakiana manontolo amintsika indray izay efa arentsika tao amin'ny vakiteny amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: fa raha izay tianareo ihany no tianareo, inona ny valim-pity azonareo? Mona dia ny mpamory hetra aza tsy mba manao izany koa va? Ary raha ny rahalahinareo ihany no arahabainareo, inona no ataonareo mihoatra noho ny sasany? Mona dia ny jentilisa aza tsy mba manao toy izany ihany va? Koa amin'izany aoko tanteraka ianareo toy ny fahatanteran'ny rainareo izay any an-danitra. Aza manao ny fanaon'ny olona, ataovy ny fanaon'Andriamanitra. Teo amin'ny fiarahamonina Jiosy dia anisan'ny sokajiny olona tena nankahalain'ny fiarahamonina fatratra, ny mpamory hetra, ny mpiasa mpanjakana Romanina
ny adidy izany Fanompoam-Pivavahana izany satria nampitondra faisana azy ireo, nampitondra ny mangidy azy ireo noho izy maka mihoatra n'izay tokony alaina ary mamelona ny tenany amin'izay mihoatra noho ny tokony ho anjara karamany. Tenen'ny tompo izy ireo aza miaka mihoatra n'izay tokony ho alaina ary aoka hianina amin'ny karamanareo ianareo. Tena nankalain'ny fiarahamonina ny mpamorietra izay voalaza eo ambony zany, ny amin'ny mpamorietra. Dia tafiditra tao anatin'izany koa ny jiosy ary dia manakambara amin'izany i Jesoa mba mankahala ny mpanao ratsy sy ny mpampitondra faisana ny fiarahamonina dia koa ireo jiosy zanaky ny teny fikasana ankohonan'Andriamanitra manao toy ny fanaony ny hafa. Izay tiana ihany no arabainay, izay ihany. Ny andininy 7 dia miteny manao hoe koa amin'izany aoko tanteraka ianareo toy ny fahatanterahindray ianareo izay any an-danitra. Eo amin'ny fananantany dia misy filazana hoe tany titré borné. Fa ny fitiavan'Andriamanitra tsy mba titré borné. Hoe ianao dia ianao, na hoe ianao ihany no tian'Andriamanitra. Andriamanitra dia misandrahaka amin'ny olona rehetra ao amin'ny fitiavana. Fitiavan'Andriamanitra dia misandrahaka amin'ny olona rehetra na izay tsy tia azy dia ny tiavana. Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao nomeny ny zanany ilay tokana. Fa tsy hoe fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra ny sotro fitiavana na izao ny tiavan'Andriamanitra ny kristianina. Izao tontolo izao ilay nankahala, ilay nanenjika, ilay misaraka taminy noho ny fahotana, ilay nandahazika nivavaka tamin'ny Andriamanikafa dia tiany reny. Aoko tanteraka ianareo tahaka ny rainareo izay any an-danitra. Tsy voafetra, tsy voasoratra ho amin'ny kristianina ihany ny fitiavan'Andriamanitra, fa ho an'izay manenjika ny fiangonana indrindra azy. Ry havana, izao ny zava-mitranga tsy hivoaka ny fiangonantsika. Tsy mifanao manahoana ny iray W. Samy miondrika eo, asa na tena mivavaka ny motomoto mivavaka, dia mitraka tonga dia mibanjina azy fijaliana. Dia samy mibanjina azy fijaliana eo tsika, fa tsy fantatra hoe iza ilay akaiky, dia iza ilay akaiky. Tsy te ahita fa sao dia ilay alina ny eo, ilay tsy tikony eo. Raha mbola azoko atao miainga ariariana ary dia mijery ny lohany anina siany, itsy ihany zatsy ho eo, itsy ihany zatsy ho eo. Tsy mivoakato izany misy zany tsisy dia nareo no mamaly azy. Misy olona mety ny fampiarahaba tsara taminao tany aloha, fa ankehitriny tsy izany intsony. Asa izay antony. Fa izao mamerina ny tompo ary mamerina tsika mianakavy amin'ny fahamarinana. Miarahaba ry havana tsy andoavam-bola. Ity mivola dia arabaiko ianao. Ny olona matolotolotra matetika natony ny olona tsia, fa tsy hoe ianao iarahaba andrano dia mandoa vola aloha vao miarahaba azy. Maimaimpony izany. Tsy andoavam-bola ny arahaba. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, misokatra Andriamanitra ary misokatra amin'ny rehetra amin'ny fitiavany feno tsy misy banga tao amin'ny Jesosy Kristy. Aoko tanteraka ianareo tahaka ny rainareo izay any an-danitra. Raha izay tianareo ihany no arabainareo. Inona ny valim-pity azonareo
na dia ny mpamoretra aza tsy mba manao toy izany koa va raha nydralanareo ihany no arabainareo ino nataonareo mihoatra ny sasany ny jentilisa azy mba manao toy izany ihany. Jentilisa eto dia adika hoe ireo mpandohetra mpamoretra zany dia miarahaba ny tia azy tia izay tia azy, ny mpandohetra miarahaba izay tiany. Fa tsy izany ny fahamarinana izay apetraka i Jesosy eo amin'ny vahoaka izay miaino azy. Amin'ny tian'io ity ampitomboray ny olona arabainao atao amin'ny mpianakavy ny finoana. Reto ny olona efa nahazatranao arabaina izao moa ohatry ny hoe tsy afaka mifanolotra tanana, tsy afaka mifanoro, miarahaba aza atao hoe nanganana totondry izy. Ampitomboray ny olona arabainao. Ary nisy olona izay tena ny fampiarahaba taminao talo tsy amin'izany tsony ankehitriny avereno amin'ny fahamarinana ny fiainantsika. Tsy misy hoe ka izao anery Jesosy, ka izao anery Jesosy, ka izao anery tsia. Tsy misy antony tsy tokony hiverenanao hiarahaba ny olona iny. Tsy misy antony tsy tokony handrafetanao fihavanana amin'ny olona mbola tsy narabainao hatr'izay nahitanao masoandro. Fa izany ny fahamarinana entin'i Jesosy. Aza midify ny mason'olona, aza midify ny tanan'olona te hiarabanao, aza ilaoza mihodina izay te hiarabanao. Izany ndry havana no hitondran'ny tompo antsika araka izao perikopa izao. Mampiovitrovotra ny faharementsika ity toriteny Jesosy ity. Aza mijanona amin'ny taloha fa raisolay vaovao. Tsy hava ny fahavalonareo, mivavao an'izay manenjika anareo. Aza manao ny fanaon'ny olona, ataovy ny fanaon'Andriamanitra. Ampitomboy iray ny olona arabainao farafahakeliny ary miverena indray amin'ny marina arabao izay fanilaozanao tamin'ny fanatsafana. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra Jesosy ilay nitory ny teny tamin'ny vahoaka fahizany. Anampy anao amin'ny fanahy masina hiverina ho amin'ny fahamarinana. Amen. Iombavaka isika ry havako. Eto amin'izao fiainana izao tokoa ny Andriamanitra dia ahitanay karazana fiainana maro, ahitana karazana olam-piainana maro, ahitana karazana toetra n'olona marobe izay miara-belona aminay, miara-miriary aminay eny. Eto amin'izao fiainana izao dia ahitanay fahavalo, manana mpanenjika izay eto, manana olona tena tsy tianay izay eto. Maro fahavalo izay Andriamanitra. Matetika ary izahay dia tena mankahala azy ireny. Matetika dia tsy matohatra ny zavatra ataon'izy ireny eo amin'ny fiainanay, ankatafitohana, manozina mihitsy aza. Fantatrao izany Andriamanitra,
ary tsy miafina aminao ny antsipirian'izay rehetra mety iainanay eto amin'izao tontolo izao, mety iainanay ao amin'ny tokantranonay, mety iainanay ao amin'ny fiarahamonina izay misy anay na any amin'ny toeram-piasana. Fantatra ny fahalemenay fa tsy mahatohatra ireny izahay, fa tamitiany io ity manintsy anay ny teninao, mamerina anay amin'ny fahamarinana ny teninao, fa diso tokoa izahay mankahala ireny, tsy marina izahay, tsy tia ny fahavalonay, fa ny teninao dia mampianatra anay tsy mijanona amin'ny taloha fa andray ny vaovao. Ny vaovao dia izahay mivavaka ho an'ireny mpanenjika anay ireny. Ny vaovao dia izahay mitia ny fahavalonay. Tompo malalo, ampitoera ao tanatinay ny fanahinao ahafahanay manatanteraka izany, fa nampianatra anay ihany koa ny enao tamin'ity an'io ity, tsy hanao ny fanaon'ny olona, fa hanao ny fanaonao Andriamanitra. Tsy mora zany Andriamanitra, kanefa matoa ampianarinao anay, matoa reny sofinay tamin'ity an'io ity, dia fantatrao fa vitanay ny tia ny olona rehetra, vitanay ny tsy hanao tsinotsinona ny olona rehetra, tsy hanavakavaka, vitanay ny tsy mijanona amin'ny taloha, fa tena fitiavana vaovao, fitiavana tsy misy fepetra, fitiavana tsy misy tambiny, ary fitiavana tsy vidim-bola. Misaotra Andriamanitra fa mamerina anay amin'ny fahamarinana ianao. Ny fankahalana tokoa nge tsy fahamarinana, ny fahatezerana tsy fahamarinana, fa ny fahamarinana dia izay miverina aminao Jesosy Kristy, ilay teny tonga nofo, ary mampiatra ny fombanao sy ny fanaonao amin'ny mpiara-belona aminay, amin'ny mpiara-miasa aminay indrindra, amin'ny mpiara-manompo aminay. Tompo, hovainy fonay mba ho mora anarina toy ny zazakely tsotra sady marina raha anarinao, tsy mialina, tsy maditra, fa manao ny sitrakao. Mamelany elokay, mamindrafo aminay tamin'izay efa vitanay teo anatrehanao. Amen. Riavana malala rehetra ao amin'ny tompo, efa ren'ny tompo ny fifonanao, koa ianao izay nibebaka marina, raiso am-pifaliana eo am-pitsanganana ny teny somafaly ho famelan-keloka atolotry ny tompo atsika. Hoy ny tompo, fitiavana mandrakizay no nitiavako anao, koa izany no naparitako famindram-po ho anao. I Kristy izay tsy nalala ota, no efa tonga ota hamonjy atsika mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra ao aminy koa isika. Ambara riavana fa voavelany elokareo no ny anarany masina. Aleluia. Amen.
ny olona izay voavela heloka ariavako dia samy manambarany finoany tokoa eo anatrehany tompo. Andeha hiarantsika mamaky ny fanekempinoana apostolika. Mino an'Andriamanitra ray tsy tompanao lanitra sy ny tany aho, ary mino an' Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika izay nitotoroana tamin'ny fanahy masina, nateraky Maria Virginy, nijatra nanapaka Paoly ty Pilato, nombona tamin'ny azo fijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin'ny fiainana tsy hita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra ray tsy tompo, avy any avy ny tsara ny velona sy ny maty. Mino fanahy masina, ny fiangonana masina manera n'izao tontolo izao, ny fiombonan'ny olona masina, ny famelan-keloko, ny fitsanganan'ny tena maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Mamerina amin'ny fahamarinana tokoa ny teninao Andriamanitra, ka mahatonga anay anaraka ny didinao indray, mba hiverina amin'ny fahamarinana miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Ankehitriny dia entinay ambavaka izao fiangonanao izao, ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara. Tompo, ainao miariary eo masonao ny vina sy ny azakazaka masina rehetra izay tanterahan'ny fiangonanao. Ombao ny fanainao masina izy ireny Andriamanitra, mba hahafahanay mitory ny fahamarinana, mitory anao Jesosy Kristy, mitory ilay filazantsara eto amin'izao tandrazanay izao. Ireo mpitondranay hatrany amin'ny filohanay, ny ambaratonga ndrafitra rehetra, ny ambaratonga mpitondrana rehetra, dia ankinay feny eo ampelantananao. Enao no hitarika ny tsirairay avy mba hahafahana manao ny asanao amin'ny fahamarinana. Mivavaka izahay ho amin'izao fitandremana isotro fitiavana izao, ho an'ny mpitandrina sy ny ankohonany, dia omeny fiarovanao izy ireo Andriamanitra, ka ampahereza ao anatin'ny asa izay nankina tao amin'izy ireo. Ny sampana asa rehetra, ny sampana rehetra, ny fikambanana rehetra, dia mba ho votsara ihany koa aniriny teninao, ary ahavita ny asa fanompoana izay nanirahanao ny tsirairay avy. Eo ihany koa Andriamanitra ny kristianina tsirairay avy, dia enao no hitarika ny tsirairay, an'olotsaina amin'izay rehetra tokony ho atao, an'olotsaina amin'izay rehetra tokony ombana ihany koa, ahafahana manandratra ny voninahitra ato amin'izao fitandremana izao. Ainao sy miafina aminao Andriamanitra ny fiainanay tsirairay avy ireto. Ao no mety manana olana saribahana ny fiainany andry, ao no mety miatrika fianarana sy ny fanadinana maro samihafa, ao no miatrika fahavalo, ao no miatrika fitsarana maro samihafa Andriamanitra. Enao no efa momba anay tsirairay avy, enao no efa mitantana anay tsirairay avy, ka amoaka anay amin'ny fanavotana mahagaga, ary amoaka anay ao anatin'ny ady mba ho tena mpandresy miaraka aminao Jesosy Kristy izahay tsirairay avy. Tompo malalo, atreo izahay ao anatin'ny fifaliana, mba tena anananay fifaliana marina miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Ny ankohonana tsirairay avy ataovy mahita ny fiadananao sy ny fitiavanao, ary mba enao Jesosy Kristy no lohany mandrakariva amin'ny ankohonana tsirairay. Ao ihany koa Andriamanitra ny firenenay, ainao tsy miafina aminao ny toetrandro izay misy eto amin'ny firenenay. Tompo malalo, ampahereza ireo izay trabona rehetra, toano izy ireo Andriamanitra, fa enao Andriamanitra no efa Andriamanitra'ay, Andriamanitra azy ireny ihany koa. Enao izay miaro anay no miaro izay rehetra trabona ihany koa. Ampitodio aminao ny vahoaka malagasy rehetra Andriamanitra, mba ahafahany misitraka ny fiadananao, mba ahafahany matsamba fa Andriamanitra marina ianao,
ary Andriamanitra azo ianteherana sy Andriamanitra azo ametrahana ny fiainana rehetra. Izany vavaka izany Tompo dia tsy feno raha tsy ampiarahanay amin'ilay vavaka tsara indrindra nampianarin'i Jesosy Kristy anay manao hoe rainay eo izay ny an-danitra ao masinany eny anaranao ho tonga ny eny fanjakanao atao ny eny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra omeo anay no izay anasahaza ho anay ary mamelà ny elokay tahaka ny namelanao izay meloka taminay aza mitondra anay ho amin'ny fakapanahy fa manafanay miratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay. Amen. Toa dia mikasika ny ara-pahasalamana. Manana ny atao hoe Centre Médical ny fiangonana ary miahy ny fahasalaman'ny zanak'Andriamanitra sy ny fiarahamonina tsy ankanavaka izany ivitoerana fitsaboana izany. Ny foto-kevintsika fiangonana dia tena asa atolotra ho an'ny mila vonjy ary hitsinjovana ny olona tsy ankanavaka izany ivitoeram-pitsaboana izany. Ko amin'izany ry havana dia ampatsivina antsika fa tena mila fanohanana ny asa. Ny ara-panafody izay aza tonoina fa ny sarany 5,000 ariary izay efain'ny olona mila fitsaboanao dia sara-pizahana sady vidim-panafody ny fanafody fototra mandritra ny 3 andro iahina ny fahasalaman'ny marary. Dia saintsaina amin'izany hoe ohatra ny ahoana tokoa moa na ohatrinona ny fandraisana anjaran'ny fiangonana isaky ny misy marany anankiray tonga mitsabo tena ao amin'izany ivitoeram-pitsaboana izany. Efa natao ny antso teo anivon'ny raon'ny fiangonana ny mpihevidrara ny mpandray fanasan'ny tompo ary dia mbola amafisina sy ahorina tsara indray eto anatrehantsika vahoakan'Andriamanitra tsy ankanavaka. Misy ny atao hoe sakaizan'ny Centre Médical izay manao voady ahatanteraka ny tenin'ny Jesosy hoe tsabo izy fa na ohatrinona laninao dia onerako rehefa miverinao. Ny sakaizan'ny Centre Médical dia manolo tena mba hanometanana izany asan'ny fiangonana izany amin'izay faresendahatra ao anatiny, amin'izay fahafahany koa na ara-pitaovana na ara-bola. Izay ataontsika ry havana hamaly izao antso izao isika dia manatona ao amin'ny tompon'andraikitry ny Centre Médical hanoratra anarana ianao za anao sakaiza ary anefa na anolotra tahaka izao mety isan-taona mety isam-bolana na ahoana moa isan'andro arak'izay fandaminana mety amintsika tsirairay avy mba tsy ho antso any anefitra izany fa tena anaiky ianao ho toy ny tanan'Andriamanitra manasitrana ho toy ny tanan'Andriamanitra manohana ireo vahoaka mila fitsaboana ao amin'izany Centre Médical izany. Ny faharoa dia momba ny ara-pahasalamana ihany. Androso indray amin'ny fanaovana tafika masina any amin'ny lalam-pirenena faharoa isika ry havana. Efa fantatsika ny fomba fiasa miavaka fanaontsika isotry fitiavana. Rehefa manao tafika masina dia manana anjara lehibe amin'izany ny mpitsabo zanaky ny fiangonana indrindra fa misy koa mpitsabo hafa izay mamaly izao andro izao miara-miasa amintsika avy any ivelan'ny fitandremana misy atsika. Fa tsy mpitsabo ihany no ilaina fa ilaina koa ny famatsitsika fanafody. Ao amin'ny Mpitandrinao dia mitotaly manodidina ny 5,000 ariary ny fanafody izay ilaintsika indray anampy ireo mbola sisa tsy lany tamin'ny volana Novambra. Indraindray dia misy karazam-panafody tena ritra sy lany satria nahazo ny be dia be tao anatin'ilay nanatona ny tafika masina nataontsika ny aretina ny fanindrify tamin'ireny fanafody ireny. Koa amin'izany dia miantso tanana amintsika voakan'Andriamanitra tsy ankanavaka ry havana. Tolory tanana ny asa tafika masina
mifototra amin'ny fitsaboana any amin'ny lalam-pirenena faharoa. Izany raha sitrapon'ny tompo dia iaingeto ny 5 Martsa ho avy izao ary ho tavaverina raha sitrapony ny 7 Martsa miaingana toerana dia manantena isika fa omban'ny tanan'Andriamanitra izay vonina hamaliko zany antso ho an'ny fitoriana ny filazantsara ara-pahasalamana izany. Izay ry havana no fanentanana ho antsika vahoaka an'Andriamanitra dia manatona koa ny ao amin'ny mpandrara kosa isika mpandraran'ny fiangonana amin'izay fanolorana mety azontsika tanterana. Izao dia tonga amin'ny fampitondrana mitodika amin'ny reto ray aman-drenitsika isika fitondrana mambavaka sy fampaherezana ary fanomezana ho an'ireo mpitandrina ny sotro ronono na ny vady navelan'izy ireny miasa teto amintsika. Dia misaotra an'Andriamanitra tokoa isika ry havana raha velany atsiaro ny sosesehena izay nitovozontsika tao anatin'ny taona maro ny fandimby teo ambany fitarian'ireo ray aman-dreny mpitandrina ny lofo tamin'ny fitoriana ny filazantsara sy ny fanohanana antsika tsirairay avy teto amin'ity fitandremana ity. Voalohany dia hitondra ny tenin'ny fiangonana eto anatrehan'ireto havantsika ny mpitandron-tsoratra voalohany aorian'izay ny mpitandrina dia anolotra soratra masina sy taribavaka ary ho famaranana araky ny fiangavian'ny ray aman-drenitsika Solohery Ranarson Bebe Denise izay tsy tsongeto dia izy no isolo tena izy telo mianada ao amin'ny tompo hitondra ny teny fisaorana araky ny taratasy izay nalefany amintsika fiangonana. Dia araka izany ry havana no izorantsika amin'izao fotoana izao. Ina ry havana asaina manokana zany pasteur Solofo sy pasteur Ramatoa vadin'ny pasteur Ankoatrandrainy Berisara mba ijoro ety. Amin'ny anaran'ny tompo misoro an Jehovah ry fanahiko azy rehetra atao anatiko misaro ny anarany masina. Misoro an Jehovah ry fanahiko ary asa misy adinoinao ny fitahiny rehetra. Salamo fahatelo amby zato ny andininy voalohany sy ny faharoa. Izany ten'Andriamanitra izany ry havana no entina hiarabana sy hiararontsoanareo vady navela mpitandrina efa nodimandry sy mpitandrina misotro ronono amin'izao fotoana hitondrana ambavaka anareo izao. Dia ingane ka mbola ho tahin'ny tompo hatrany ianareo omeny tanjaka sy hery ary indrindra fahasalamana hiatrehana izao fiainan'izao ary atontosa ny fijorona ho vavolombelon'ny fitiavan'Andriamanitra amin'ny sehatra rehetra mbola misy anareo. Dia mirara ny fiadanan'ny tompo ho amin'ny ankonanareo sy ny taranaka rehetra ihany koa izahay. Ry havana, ny bokin'ny oabolana fahaefatra andininy fahafolo dia milaza hoe anaka mianoa ka raisy ny teniko dia iamaro ny taona iainanao. Ny fianoana sy fandraisana ny teniny izay tsy iza fa Jesosy Kristy no ahamaro taona iainana anao. Ireo mpitandrina ny fandimy teto dia tsy nikely soroka na mpiaino sy nampandraintsika ny teniny na mpianatra sy nitaizantsika ara-panahy mba handraisantsika ny tompo ka andovantsika ilay fiainana mandrakizay. Misaotra anareo tompoko tamin'izay rehetra vitanareo teto Isotry Fitiavana ho voninahitr'Andriamanitra. Tsy ho ty amin'ny lela fotsiny izahay fa ty amin'ny asa koa dia sitrakay fiangonana ny anolotra marika ho fanomezana ho anareo. Ambonin'izany ny rakitra voalohany sy faharoa mandritra ny fampivavahana roa ny fanesy teto. Ary eo ihany koa ny fanomezana anaty valopy ihany izay efa nampiomanana antsika. Fa amarana ny teniko sahady aho ny olombelona mety manadiny ihany. Mety tsy arakory aza. Ny taranaka tateo aoriana koa mety tsy nampitaina izay rehetra vita tany aloha rehetra tany. Fa hoy ny tompo fa Andriamanitra tsy mba tsy marina hanadio ny asa anareo sy ny fitiavana izay naseho anareo ho voninahitry ny anarany. Raha manompo ny olona masina ianareo sady mbola manompo ihany. Hebreo 9:9. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen.
iombonanay rehetra izany teny izany fa izao kosa no soratra masina atolotra ho anareo ao amin'ny Isaia 7:7 sy ny 9:30 dia mitohy ao amin'ny Jaona 4:7 andiny 7:20 ary farany dia ny Tesalonianina 1 1 andiny 2 sy 3 betsaka vazeta didy dia raisao mpitiavana ho ny soratra masina amin'ny anaran'i Jesosy nahoana no miteny ianao ry Jakobo ary milaza ianao ry Israely hoe miafina tsy hitan'i Jehovah ny lalako ary mielina tsy hitan'Andriamanitra ny rariny tokony ho ahy fa izay miandry an'i Jehovah dia mandroso hery kosa elatra no hiakarany tahaka ny voromahery hiazakazaka izy nefa tsy ho sasatra andeha izy nefa tsy ho reraka ary hoy Jesosy Tompo fiadanako no omeko anareo ny fiadanako no avelako ho anareo tsy tahaka ny fanomen'izao tontolo izao fa ny fiadanako no omeko anareo ary hoy ny apôstôly Paoly araka ny Tesalonianina 1 misaotra an'Andriamanitra mandrakariva izahay ny aminareo rehetra ka manonona anareo amin'ny fivavahanay sady tsy mitsahatra mahatsiaro ny asanareo amin'ny finoana sy ny fikelezanareo aina amin'ny fitiavana ary ny faharetanareo amin'ny fanantenanan'i Jesosy Kristy tompontsika eo amason'Andriamanitra raintsika araka izany mety tsy ho vitanay rehetra ny pepeka ny sorokareo ho fampaherezana tsy efa nibetsaka koa ny amiana anareo mariky ny fitiavana fa dia iombona mibavaka ho anareo ny fiangonana hitsangany sika fiangonana endreny fifalianay Andriamanitra raha avelanao hitamberina ao an-tsainay eny eo amin'ny fiainanay rehetra ampiatrena izao fotoana izao ny asanao Andriamanitra tamin'ny alalan'ireto ray aman-drenina ireto endreny fifalianay mahita azy ireo mifanatry tava amin'ny mivantana misy tokoa ny fotoana tsy ahafahany miombona aminay no ny fandaminany manokana ary misy ny fotoana tsy ahafahany miazakazaka miaraka aminay no ho ny toe-pahasalamana ny toerana misy azy ny toeram-ponenany fa indreo manatrika anay indrindra ireto ray aman-dreny ny fandimby ny vady Navelany Mpitandrina Kotondraibe Richard Ramatoraka Kotondraibe Martine ny mpitandrina raha maolo miaso mivady Andriamanitra mankasitraka izahay misaotra fahavelona ao anatinay ny finoana no teny toriana izy ireo na hery izahay raha niatrika anay izy nandray ny dinidinika nentinay taminy izay nitambesatra taminay dia zary nentina izy ireo tamin'ny fotoanandro misaotra Andriamanitra fantatray ny alehibe ny asanao no ny amin'izy ireo ankehitriny izahay tena mbola mametraka eo am-pelantananao ny fiainan'izy ireo mba hiazakazaka tokoa izy ireo tsy ho reraka andeha tsy ho sasatra elatra no hiakarany mba tena handray ny fiadananao tokoa izy ireo dia ilay fiadananao tsy tahaka ny fanomen'izao tontolo izao ary tena ho tsarovana am-bavaka satria fantatray ny asarobidiny teo amin'ny fiainanay ny asarobidiny eo amin'ny fiainanay mandraka kehitriny na ny tongeto na ny tsy tongeto dia tsarovanay ao anatin'izany fivavahana izany fa hevery koa ny amin'ny ankonan'izy ireo ny zanaka manjafiny isam-batan'olona sy isa-tokantrano avy any amin'ny misy azy Andriamanitra dia hitanao ampahereza izy ireny mba ho zanaky ny olomba hosotrao tafajoro amin'ny finoana ho andry ny fiangonana ampahereza izy ireny mba haharitra hatramin'ny farany arak'izay teny nitoriana taminay fiangonana inonay fa voatory
tamin'ny ankonany mpitandrina koa. Jesosy Tompo, te angataka zavatra maro izahay, fo koa nefa ny fisainanay ianao mahalala sadiny mahasoa ireto ray aman-dreninay. Tanterao araka ny habeny herinao sy ny fitiavanao ny mahasoa azy ireo, sy ny anio sy ampitso ihany, fa indrindra tehirizo mandrakizay amin'ny anaran-tsonao izy sy ny ankonany. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Araka ny voalaza teo dia manafatra ny vadiny mpitandrina Solo Paul izay efa nodimandry mba ho toy ny mijoro eto anatriantsika ary tondra fitenenana amin'ny alalan'ny taratasy izay nosoratany ampifaliana araka ny filazany. Aoka hipetraka isika eo ampianona izany fisaorana izany. Riavana malala ao amin'ny Tompo ny mpitandrina mivady sy ny ankonany, ny birao-piangonana sy ny fikambanan'ny dekona sy ny loholona, ny sampana sy ny sampanasa ary ny fikambanana samihafa, ny fiangonana Isotry Fitiavana manontolo. Isaoranay Andriamanitra noho ny fotoanandroany Alahady Martsa 13 fotoana azonay miombo-poam-panahy aminareo no izao fitondrana mambavaka ny mpitandrina misotro ronono sy ny vady Navelany nodimandry izao. Eny, na dia aty lavitra aty ampitan-dranomasina aza ny tenanay, dia miombo-pifaliana aminareo mandrakariva izahay. Tsaronay tokoa ny asa-panompoana ny masonay teto Isotry Fitiavana, na teo amin'ny lafiny ara-pifaliana izany, na fahoriana sy ny famangina tokantrano maro, indrindra ny famahana ireo olana sarobahana ny anjady tamin'ny mpianakavy ny finoana. Eny fa na dia tsy amperinasa intsony azy izahay, dia falombola velonaina mahatsiaro anareo hatrany hatrany. Indraminay eto ny teny amin'ny Salamo 7:7 amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: ny fahazavana no voafafy ho an'ny marina, ary ny fifaliana no ho an'ny mahitsy fo. Ny irinay ho an'ny Isotry Fitiavana dia nitombony ny vonafafy hatr'izay ao amponareo tsiraray avy sy ny taranakareo. Irinay ny fiarahan'ny fiangonana manana fifaliana ao anatin'ny filaminana sy ny fahatsiam-po. Dia mampahery anareo rehetra izay manohy ny asa ho voninahitry ny tompontsika, manonona ny fiadanan'ny Tompo ho aminareo mandrakariva. Ramatoa Beby Ranarison Soloery. Dia izay ravana ny fisaorana izay nalefa ny ray aman-drenitsika misolo tena koa azy 3 mianadahy izay nitronontsika teto. Mazoky azy dia feony rehetra izay. Dia anatolotra amin'ny anaran'ny Tompo. Fiadanana ane ho an'ny drala ary fitiavana mba amin'ny finoana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo, ny fahasoavana ane ho amin'izay rehetra tian'i Jesosy Kristy Tompontsika amin'ny fitiavana
tsy mety levona mifandраisy ianareo tahaka nandraisan'ny Kristy ianareo koa ho voninahitra Andriamanitra. Amen. Andriamanitra irerianany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.